Nilaza ho tsy nahalalan'ny fisian'ny fifanarahana hitradrana sambo sinoa miisa 307 ny fandra-masina malagasy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny mpanolontsaina ny Hugues Ratsiferana nasony fifanarahana io izay mampametratra mpanontaniana ny mpanara-baovao Henri Florian. Nanaitra ny mpisehatra rehetra toy ny fiarahamonim-pireneny, mpahay toe-karena sy ny vahoaka malagasy mpanara-baovao ny fandrenesany ny valandresaka ny fanaovan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny mpanao gazety ny Radio France Internationale any ivelany. Raha nanontanian'ireo mpanao gazety mahakasika ny raharaha fitrandrahana sambo sinoa miisa 307 ny harenan-dranomasina eto amin'ny faridranomasin'i Madagasikara ny tenany, dia tahaka izao no nahavaliny. Selon l'opposition, quelques jours avant votre départ du pouvoir, vous avez cédé en catimini la zone maritime malgache à plus de 300 bateaux de pêche chinois, moyennant quelques 3 milliards de dollars, et cela sans aucune transparence et à l'insu des professionnels de la pêche malgache. Moi, je peux vous dire que c'est complètement faux. C'est vraiment de l'ineptie tout cela, parce que comme vous le dites, ça vient de l'opposition. Je n'ai pas signé des projets du genre que vous avez mentionné tout à l'heure. Du tout. Moi, je ne connais pas cet accord-là. Raha tsy haivina talohan'ny fametra-pialany amin'ny mahafiloam-pirenena azy, nisy ny fihaonam-be mikasika ny fiara-miasa ny Chine sy Afrika izay natao tany Chine. Tamin'izany no nanaova tsony ny fifanarahana niaraka tamin'ny vondrona mpandraharaha sinoa Taiye Century Investment Development Corporation. Roa andro mialoha ny fialany no nanaovan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina sony izany niaraka tamin'ny Hugues Ratsiferana mpanolontsainy araka ny hita amin'ny sary. Voalaza tamin'izany fa sambo sinoa 307 no hiasa eto Madagasikara mandritra ny 10 taona ary vola mitetina $7 miliara no tambin'izany. Maro amin'ny tompon'andraikitra misahana ny jony sy ny harena an-dranomasina no tsy nahalala akory ity fifanaovan-tsony ity. Manoloana ny fandava ny filohan'ny pirenena teo aloha ho tsy mahalala ny mikasika ity fifanarahana ity, mampametra-panontaniana ny hoe afaka manao sony fifanarahana izay mamatotra ny firenena tahaka izao ve Hugues Ratsiferana amin'ny alalan'ny AMDP na ny Agence Malagasy de Développement Économique et de Production d'Entreprise. Ny tenany izay niaraka tamin'ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina tany Chine. Tsy nisy ny fanontaniana ny teknisiana sy ny fakakevitra ireo mpisehatra amin'ny jony malagasy na ny minisitra tompon'andraikitra mahakasika ity tranga ity. I Madagasikara izay tsy nahafeno sisin-taniny sy ny sisin-dranomasina miteraka fahatsiantoka lehibe eo amin'ny lafy toe-karena araka izany ity fifanaovan-tsony ity. Madagasikara zany tsy manana kapasité hiaro ny sisin-taniny, vao maika koa moa hiaro ny sisin'ny ranomasina. Zany hoe les zones économiques zany miaraka amin'ny plateau continental. Ny sambotsika le atsantsa zany dia vedette rapide tsy afaka mandeha any ampovoan'ny ranomasina lavitra be. Zany hoe tsika zany androany tsy manana kapasité mihitsy hiaro ny ranon'ny sisin'ny ranomasitsika. Alohantsika no contrat ohatran'ireny zany tokony misy ny atao hoe étude na modélisation économique, ahafantarana zany hoe inona ny tombotsoa antsika, inona ny tsy tombotsoa antsika ao anatin'ilay izy. Hanao ahoana ny fotom-piveloman'ny mpanjony madinika sy ny vahoaka malagasy miaina amin'ny ranomasina. Mipotra tsikelikely ankehitriny ny famarotany fitondrana HVM any Madagasikara amin'ireo mpandraharaha maro samihafa, mpitondra tsy mpamita-bahoaka sy mahatsapa ny filan'ny vahoaka no ilain'ny vahoaka malagasy mibaribary ankehitriny ny fitaka sy ny lainga ataon'ity fitondrana HVM ity.